voalohany amin'ireo mitady lalana ivoano amin'ny anteny miram-pirenena ny mpanohitra mahery vaika Jean-Jacques Rabenirina solomavambahoaka MMM izay manao izay azony atao ahafahany miverina amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ministera efa nitantana nandritra ny tetezamita. Isan'ireo efa manao fandresendahatra idirana ho ministra ihany koa i Malmon Liaoso solomavambahoaka iaraka isika voafidy tao Ampani. Ny ministra ny rano no katsahany no izy efa tale generaly ny AES nandritra ny tetezamita. Isan'ireo député mpanohitra mikasa ho ministra ihany koa i Marani Arsy solomavambahoaka voafidy tany Ankazoabo efa ela netezana tao Tsimbazaza ka mba te hiova rivotra any amin'ny fahefana mpanatanteraka indray. Ho an'ny antoko tima dia isan'ireo te hiala ao Tsimbazaza ary hiditra ao anatin'ny gouvernemanta ihany koa i Guy Randrinarso. Famonona, fanapotipotena, hoe famakina ny vava, ny lohany voadona dodora ny filahiny, ny tongony rehetrarehetra vatany ray manontolo. Misy amin'ireo solomavambahoaka mapara ihany koa ny tsy mandany mety ho fanendrena azy eo amin'ny toerana ministra. Isan'ireny i Christine Razanamaso miandrandra ny verina ao amin'ny ministera ny fitsarana. Mikasa ny intantana amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka ihany koa i Brunel Razafitsiandraofa filohan'ny vorona parlementaire mapara. Maniry ny ho voatendry ministra mponina kosa i Irma Narma amin'ny solomavambahoaka mapara voafidy tao Mahanoro. Fa tsy ny mapara ihany fa ny ady mafy ny ho tendrena ho ministra mponina ihany koa ny solomavambahoaka HVM voafidy tao Mananjary ny député Gati izay isan'ny mpanohana mafana fo ny fitondrana. Manantena ny verina ao ministera ny fampianarana teknika izay efa nitantana nandritra ny tetezamita ihany koa i Toute Lydia. Allo mba samotony mianatra tandro filamina tokony mba hisy rotolefeny ihany koa zava-izay tao zay nga manisy fa raha ny mahatsara ny fireny dia tsy tokony hita koa reny sary manahirany reny mpianatra tokoa ve reny inscrieny amin'ny filiera iny reny olony reny maninona no ilana setrasetra ny tandro filaminana maninona amin'ny tandro filaminana no mamaly ihany koa ilay setrasetra na ilay fanarapiana tao aminy zany no tokony alaminy zany fa tsy mahasondy firenetsika. Many vena raha manaratsy hoanareo zany lafiny ray mahafinaritra ny asany dia amin'ny lafiny ray tsy mahafinaritra. Ohatra hoe nanaovany any Jean-Pierre zao mampalahelo be dia mahafinaritra ny asany rehefa misambotra an'le mpangalatra moa zany. Ambojatovo toeram-pitokonana ny farimbo-tsindikaly Jirama. Androany tafiditra ihany izy ireo rehefa avy misakana ny mpitandro ny filaminana tsy hiditra ny vavahady. Taty ivelany sisa ny mpitandro ny filaminana ny Ngenoeno. Ato anatiny mitolo fitokonana. Tonga teto ny Emoregy nanao ambolety izy dia rehefa nanao ambolety izy dia izay atao amin'ny orinasa indray hono tsy avela mihitsy nefa propriété privée tsy azo idiran'izany izy dia izay tompo dia manaitra ny tompony andraikitra rehetrarehetra manerana Madagasikara tany amin'ny Jirama tany amin'ny nisy ny énergie fa tsy rano no zavatra ataony ny mpiasa ny Jirama zao. Amin'ireo mpanao asa tanana malagasy miisa ray hetsy sy roa tapitrisa 7 alina sy 2 hetsy amin'izay ihany hatreto. Izany hoe ny 12 isanjato no misoratra ara-dalàna ao amin'ny ministeran'ny varotra ary 12 isanjato amin'izy ireo ihany no manana fahazon-dalàna anondrana ny ivelany. Raha ny statistika nivoaka farany ny taona 2024 manodidina ny 20 miliara ariary no volana apidiry ny fanondranana akora fototra amin'ny asa tanana malagasy tany Chine raha toka 20 miliara ariary izany hoe ny taona 2024 ary 50.4 miliara ariary ny taona 2024. Ady amin'ny aretina tsinitsiny avy na toy ny ongobe ny kakatsinay ary ny bilarzeuse ka tamin'ny alalany ajeritodiky ny zava-bity ny fanentanana ny andiany faharoa sy ny famaritana ireo faritra be kankana indriza ary ny fandrafetana ny andiany fahatelo amin'ny fizarana fanafody maimaim-pona ireo no nodinina teto niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra mivantana eo andivo ny fanabeazam-pirenena ny fahasalamam-bahoaka ary ny fiahina ara-sakafo atao anatin'ny faritra vativa ny fitovinany sy atsimo-atsinanana ho indrindra ireo mpandray anjara. Rehefa vita zany ny microplanification izay nataonay androany dia nomena an'ireo ministera ny fahasalamam ministera zany sy ny teknisiana sy ny mpamatsy vola zany ny microplan.